Omaly alina kosa no namoaka ny lisitra ofisialy ny kandida afaka mifaninana amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny CES miisa 3 moa izy ireo. 3 ireo kandida ho filoham-pirenena raha ny lisitra ofisialy navoaka ny fitsarana manokana momba ny fifidianana omaly alina. Manamafy ny didy laharana 8 tsipika CES tsipika D tamin'ny 17 aogositra 2024 navoaka nyity androm-panjakana ity. Dia ireto avy izy ireo: Andriananarivelo Ajo Hervelona, Lainirico Jean, Ratsiraka Iarovana Roland, Rabearson Roland Dieudonné na Vahombe, Rajonarivelo Pierrot Jocelyn, Jean-Louis Robinson Richard, Rabearso Sarah Georget, Rakoto Jean-Pierre, Rabetsarona Willy Sylvain, Rabemanatsoa Brigitte Antanirina, Razafy Manazato Julien, Razafy Arson Laza, Monja Roindefo Zavitsymivalo, Randremampionna Joseph Martin, Rajemison Rakoto Maharo, Voninahitra Jean Eugène, Ravalson Clément Zavitsolo, Teindrazanarivelo Jacoba Alain, Rajonary Patrick Ratsimba, Bezava Fleury Rabarson, Dofo Michael Brechard, Randremanatsoa Tabera, Nelson William, Ratrimo Arvoniky, Faharo Ratsimbalson, Rakoto Andrenirina Fetson, Ratrema William, Narmanana Venance Patrick, Tina Sou Freddy, Radavidson Andriamparany Benjamin, Razafindravà Edgar Marie Noé, Vital Albert Camille, ary Rajonary Mampianina, Rakoto Marimanana, Hery Martial. Raha ny tsikaritra dia tsy ahitana ny solotena Andramatola Laura Valomanana sy ny Amiraly Didier Ratsiraka ity lisitra ity. Maro kosa nefa ireo mpiaradia ary mpiara-miasa tamin'Andriamatoa Andry Rajoelina tao anatin'ny tetezamita no tafiditra ao anatin'ny lisitra ofisialy izay navoaka ny CES omaly alina.